tanteraka tamin'ny alatsinainy feo na tamin'ny talata ny fametrahana ireo ZRPS miisa any amin'ny 1600 napetraka tany amin'ny zone prioritaire de sécurité any amin'ny faritra ozytsika hoe delta iny faritra maevatanàna iny dia napetraka koa ny tany Bongalava tany Melaka ary dia napetraka ny tany faritra Mianovazo isorana ny tompo fa dia efa tavaverina soamantsara ty amin'ny vondrona misy anazy tsirairay avy zareo ary efa nandalo fizaham-pahasalamana avokoa dia mizan-quarantaine zany zareo mandritry ny 5 andro. Tanatin'ny tapa-bolana lasa zay dia nahazo baiko zay avainy amin'ny ministre ny firovam-pirenena mikasika an'ireo fametrahana indray ireo fiandrasana sisy tany amin'ny ilany avaratra Andrefanosy. Efa nambarako tamin'ny fanambarana ataoko tamin'ny talata teo fa efa tafapetraka amin'iny zone maritime de priorité d'intervention any amin'ny nord-ouest zany ny miaramila misy amin'ny 20 eo miampy ny aeroplanina anankiray tetrasy anankiray ary dia sambo anankitelo. Hatramin'izao zany aloha dia mbola any zareo amin'izao fotoan'izao. Ny faritra mandrakotra an'iny dia ny faritra miaramila faefatra ary ny faritra miaramila fahafito. Mezakazaka zany raharam-pirenena amin'izao fotoan'izao fa dia manongelantsofina faritra Tratsinana avokoa ny olona rehetra amin'izao fotoan'izao hoe inona marina amin'ny zavatra aseho any amin'ny faritry Tomasina iny. Vao marina omaly sy afaka omaly ary ny androany dia nandefa solitena aho avy teny état-major général manampy état-major national zay any an-toerana amin'izao fotoan'izao niaraka amin'ny Nemonaty omaly sy fakomaly nandinika inona ny paikady ho atao amin'ny faritra Tratsinana. Dia voapetraka tamin'izay fotoan'izay fa dia ametraka centre opérationnel anankiray indray aho anampy le tany Mahajanga any faritra Tomasina iny. Efa any zareo boka tamin'ny 3 andro lasa izay zany hoe mandrindra le paikady iarahana ny polisy pirenena sy gendarmerie pirenena zay fantatsika fa omaly dia tonga tany toerana zareo nisy solitena nalefako tany. Raha nahitatsika tamin'ny fampielezam-baovao sy ny filazana maro samihafa dia 50 ny renfort lasany ny 7 amin'izy ireo dia any miaramila any an-toerana avokoa.